Anana mafy ny tokony anatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko leader Fanilo androany maraina raha tofoka nananteraka andro fahatsiarovana ny filoham-panorina ity antoko ity de tokoklahy Herzou Razafimaleo izany nampiseho ny fomba fahitany ny toedraram-pirenena ankehitriny ity antoko ity indrindra fa ny fanoloana ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana. Ny fifidianana solombavambahoaka mialoha tahaka ny efa nantitra terina efa taona lasa maro no tsindriany tarika ny antoko leader Fanilo Andriamatoa Jean-Marc Saratokoto Mamonjy sy ireo mpikambana ao amin'ity antoko ity androany maraina nandritra ny valan-dresaka ny rahan'ny tampano-gazety teny amin'ny Carleton Nanosy. Inona hoy izy ireo fa tsy nitrango izao olana minjady amin'ny firenena izao amin'ny resaka fifidianana hoy ny filohan'ity antoko ity raha namaly ireo mpano-gazety nandritra ny andro fahatsiarovana n'Andriamatoa Herzou Razafimaleo filoham-panorina ity antoko leader Fanilo ity. Solombavambahoaka ny mandeha alohany tsy ho isy zany fiverenana amin'izany nan'ireo fantaseres zany zavatra mety ho tsy nelainy akory satria tsisy resaka hoe problématika ny candidature ny hilatsaka ho fidina amin'ny solombavambahoaka fa samy mametraka ny filatsahana politika dia miroso amin'ny processus électoral ny daty ny hanaovana ny fifidianana solombavambahoaka moa hatramin'izao dia hoe le 25 septembre io hoe voanakisaka tatoato le izy iveriko fa dia mbola azo atao ihany ny manaraka ny fandaharana zay mety atao raha ohatra ka sitraky n'ireo mpanapaka. Nasian'Andriamatoa Jean-Marc Saratokoto Mamonjy teny ihany koa ny resaka fanoloana mikambana ao amin'ny fitsarana manokana amin'ny sahana fifidianana izay natao volavolan-dalàna olan'iny any anivon'ny parlement antetezamita raha ampitso. Izy momban'iny moa dia araky ny rahantsika mahafantatra hodinihin'ny parlement antetezamita atoato kanefa eo ny zavatra zay mipetraka dia ity ny décision-ny fitsarana fanapahan-kevitry ny fitsarana dia misy ny atao hoe autorité de la chose jugée ny CES tamin'ny fotoanan'izy nandray ny fanapahan-kevitry iny nandray ny dity fitsarana iny dia CES manefa iny ka dia natao azy ny refonty taty aorina CES manefa no nanao azy ka tsy fantatro na ho afaka hanovan'izany ny CES zay firafitra ovana aty aorina. Anisan'ny antoko nanana maizy azy ny antoko leader Fanilo nandritra ny Repoblika fahatelo aorian'ny fifidianana dia ho hita indray raha toa ka hitazona amin'izay toeran'izay izy.